miandry anao ny diosèzy alalino ary ny finoana ka mirosoa amin'ny lalindalina sy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Mon père manantratra ny fiarabana moa amin'ireo mpiainonsika amin'ity fandarana an'io ty nanao ahoana ny afanampo ny tompoky ilay lycée Botovasoa teo mpamonina azy ny vavaka nataony amin'ny maha hoe kristianina mafanafo azy. Eka, mbola si sasatra ny misaotra ny Emerson sy Père Gustave zay mbola namana hatrany amin'ity fandaharana ity. Tonga amin'ny fotoana faraparany indrindra ny fiainany tompokilasika zao. Efa hitantsika le vavaka nataony le valitany mpanetritena sy ny fiomany ao anatiny tondran'Andriamanitra azy dia le finoana ananany sy le fitiavana ny vady aman-janany sy ny ralahany tanatin'izany zany dia izy tapa-kevitra hanatika zay hanjo. Mario fa rehefa niverina hatany an'ala izy nisy kay bola kembarakala andriny be nahita azy nandalo takaiky ny hôpitaly dia Ramose Irery nandeha niakatra ny tanàna zany Salamy Jesoa miakatra ny Jerosalema dia gaga izy nahita azy miakatra dia hoy izy hoe manafatra ahy mon père Garic hono za miakatra ka zay hanjo dia hanjo zay ny tena nataony tamin'izay dia niakatra tokoa izy ka rehefa tonga amin'le fotoana hoe zay hanjo ka tonga amin'ny tranobe zany ka nataony hoe ianao namany antoko politika toy izao dia hosaraina dia sy nanda izy fa ny teny mafy be reny rehetrarehetra teo fantatro fa hamono ahy ianareo ka sy afaka mandaa raha ny aiko no ahafitra ny olo maro aza misalasala ny hamono ahy ianareo ny angatako aminareo dia ny ralako sy okasiana ary ny kena zany hataka izany tsika tsy hitra amin'ny antony ny tondran'izany fa afa-tsy zavatra ity tsy izy irery manko nitsaraina tamin'izany andro zany fa izy irery no nasiana ady hevitra ela be satria ny olobe tatranobe tamin'izay nibitsibitsika i nampipetrahana akavanany ampanjaka tao amin'ny tranobe eo amin'ny varavarana tsinaniny eo amin'ny toeram-fanajana ary nisy resaka ny fanaon'ny olobe taminazy eo bisibisika tao siren'olo mandritra ny ady ny ray latsaka te handraisy lahatra ny olo hoe mba ho namany ihany ary za samy laza hoe reo olo reo nitady zay havotra azy sy hoe fanarasiana azy na fandatiana azy fa raha sy izany tonga dia fa nalefa mba ho vitahina ilay zavatra fa mbola nyresaka ela be mihitsy fa Ramose manda satria sy isika tsara aloha fa dia ny raharaha igny no ny raharaha finoana ny raha-mpiangonana hoe izy te hitra amin'ny raharaha politika sy haiko aloha na ny zavatra nitranga teto fa sarotra ho anahiko ny milaza an'izany rehetra zany fa igny mbola ho hitan'ny mpanao tantara ny aorinanga amin'ireo zavatra ireo fa inoko fa te hanafitra azy ny olo ary matoa io mpanjaka io taty afara natao batemy ary amin'ny fotoana naovana ny mon père Carme batemy anazy ka nasaina hibebaka sy hifona dia satria izy niany milaza hoe zany no ny tsarany Botovasoa dia hoe mon père mba mifona anao dia namaly izy hoe fa Ramose tiako izy tia ny olo rehetra izy tsy nisy tia azy fa izy tahaka ny olo kafa za mino ianareo mety tsy ino ahy fa za mino fa matoa nisy zavatra tahaka an'izany ka resadresaka hoe handresy lahatra azy ny olo te hanafitra azy sy nisy te hamono azy sy te hamono azy le olo tamin'izay fa noho ny zavatra nitrangy dia voaterina anao an'io zavatra io izy rehetrarehetra to zay nasako milaza hoe tsy misy ny tsiny tsy misy ny tsiny fa sy te hanao an'izay le ny akamarolo teo fa te hanafitra azy amin'ny fandiniako azy aloha fa dia izay aloha ka dia Ramose aloha sy niankany sy nanda fa nandeha ka rehefa nentin'olo satria monko sy hitany mpanjaka intsony zay atao fa dia nalefa dia nandeha izy ohatran'ny platy asa moa za sy tsara olo za aza manao an'izay aza manao an'izay fa mety nalahelo koa le olo mety nalahelo koa nefa safa manoatra
mety tsy hafa manoatra izy noho ny zavatra nitranga tamin'izany fotoana izany sarotra be ny rivotra politika tsika moa sy nisy teraka tamin'izany fotoana izany tsisy nisy mahalala tsika rehetra izay miresaka zao ireo olobe mahalala dia ao am-pony olo io zavatra io ka velao ao am-pony olo io zavatra io tsika sy mahalala an'izay sy hitana heloka na hanao ninoniny hanao rancune tsika sy afaka anao amin'izay fa ny finoana ny Ramsey no ohatra ho atsika sy ny raharaha politika no ohatra ho atsika fa ny finoana na ny Ramsey satria ny olombelona eto ambony tany sy maisy maty ny rehetrarehetra ny ray androany dia ahoana ny anatrehantsika nyzany na ianao na izaho na tsika na ny mpiaino zay zany finoana zany no ilatsika amin'izao fa ny rivotra politika dia zavatra miovaova makoigy isan'andro iny ka tantara iny fa Ramsey rehefa nandeha eny an-dalana tojolotany am-dalana dia rehefa milalana zany misy mitondra azy dia izy samy laza hoe lazao amin'ny fianakaviako fa lasan'Andriamanitra aza malahelo fa sambatra aho aza miala amin'Andriamanitra ny fonareo zay hafatra teny an-dalana zany dia nandalo tamin'ny havany zay dia satria trano mifanakaiky daholo manko ireo ny trano nisarana azy dia ny trano ny havany dia amin'ny arabe hoy mandalo izy dia manafatra milaza zavatra tahaka an'izany mario fa sy nanaiko fatorana mihisy Ramsey dia hoe avelao aza mamatotra fa za mamatotra ny tenako naseho amin'izay ny tadiny dia hoe za olo afaka antsitrapo ny andehanako an'izay aza manala baraka anahy izy aza mamatotra ka rehefa tonga akaikaiky ny toerana nangataka avelao aho hivavaka nekeny zany nefa raha nolokafa ny sasany sy nekena ny anolokafa sy nekena nisy ora anankiray ny dakaina mikisy sy navela hivavaka fa raha ny tenany na avy nizahin'olo izy ka saika tanora mpianany moko no nitondrana azy dia nandohalika Ramsey nandohalika dia nisy olo teo akaikiny teo protestanta zay tantarany vavaka nataony Ramsey tena heny tsara mihisy le vavaka dia Ramsey Andriamanitra mamela ireto rahalahyko fa sarotra aminy zao adidy ataony amiko izao tanao efa manala mamela hadiso tanteraka ary referiny hoe adidy ataony amiko izao sy afaka tsy manao le olo hoe engany ny rako latsaka amin'ny tany ho fanavotana ny tanindrazako sy fantaro zay heviny amin'ny hoe tanindrazana i Madagasikara mitaky fahaleovan-tena ve tamin'izay sa tia maty tanana ity sa igny tsy haiko fa dia nivavaka an'izay izy dia tena verimberina anatin'ny 10 minitra eo dia nisy fiteny hafa koa fa hoy le rangahy za protestante ka sy haiko ny mamerina zay vavaka nataony tamin'izay dia araka ny tantara mba nisy olo-kafa koa protestante nifatotra teo saika entiny koa dia nilefa satria natahaky ny olo teo le rangahana heny vavaka igny nitodika tamin'ny namany dia hoe ohatra ry olo tahaka an'izany ve dia sainareo vonoina bizibizika fosiny tamin'ny olo rona telo dia zareo samy laza hoe atao akory moa fa dia tsika voatery mandeha dia sisy afaka sy mamonjy ny ainy sisy izy eo dia lefa le olo anankiray izay dia nahalala ny toerany kafe sy ny sisy dia lefa afaka ono fa sy mahalala dia rehefa tonga amin'ny toerany zany mbola nangataka hivavaka indray zany Ramsey dia mbola navelan'olo hivavaka sy nifatotra dia avy eo sy misy sahy manao le olo dia Ramsey nibaiko anazy raha se efa mioka eo dia niherika nijery an'zareo dia nilaza tamin'ny hoe olero mangataka aminareo aza atao atsy sy ariny antsinareo ataovy zay hatapaka ny vosoko indray mamely izy ny baiko ary mba nanao geste zany ny tanany nanao ohatran'izao dia hoe zao no ataovy ka hitatsika zany fa fitiavana an'Andriamanitra finoana an'Andriamanitra fanantenana ny fiaina mandrakizay sy ny asambarana no ny aina an'izay fa sy ny salasala mihisy Ramsey io zato taona lasa zay mompera ny nisen'ny tantara namaranana ny tompoka Lucien Botovaso natapitra ny fiainany tetỳ tany zato taona teorina isika misy ny sorona masina izay manetriketrika ary ny fanadihadiana maro samihafa zay fa ela moa nanomboany inona ny tanjona ansika fiangonana katolika amin'izany finoana no tanjona finoana sy fitiavana
satria maty ampitiavana ramose mba hampihavana ny olo rehetrarehetra ao sanatria dia sanatria ka mbola hisy eritreritra hoe hisy rankuna na hisy lolo-po na hisy amalifaty na ny fianakaviana sy misy mieritreritra an'izany satria kristiany daholo reo oloreo ka tsy misy tahotra mihisy ao fa raha mise sy izany mihisy fa matoa tantaraina ny monseigneur tao am-piangonana fa efa misy olo isehoan'ny ramise any abatondra zaka agny fa tsy amin'ny fianakaviany fotsiny fa misy olo nisehoan'ny ramise tamin'ny hôpitaly ny fianaratsoa nanoro fanasitranana sy ny sisy ao dia olo afaka manasoa antsika rehetrarehetra izy tsy ankanavaka ka dinio Emerson fa za monko vahiny eto vahiny tanteraka ka zay no asahiko miteny angamsa izy anatin'ny trano be na ninona na izy izy za sy ambony ambany fa dia ramise monko kristiany tsy nijeran'izany intsony ramise avy amin'ny manany trano be mana le tanàny aviany nefa nipetraka aty amin'ny fiangonana aty ambony zany dia tsy nanavaka olo fa rehefa kristiany azy ramise sy niady tamin'olo tamin'izany andro zany hono ny tanora mpanao baly be dia be ary tsy kristiany ny akamaroan'ny olo taminazy taloha ramise sy niady mihizy tamin'ny hoe fa rehefa misy baly tahaka an'izany mananatra ny ray aman-dreny dia mifampidinika amin'ny ray aman-dreny namany dia hoe mba zarevy ray aman-dreny zavatra tahaka an'izany io sy mampandroso ny faritra io sy mampandroso fianarana ireo baly ireo fisotroana toky ireo fa sy niady tamin'ny tanora mihisy ramise hitanao sy mitadiady fa mahay mampihavana ka zavatra tahaka an'izany sy mahisy ainantsika mandrakizao zay ezaka hoe mandroso hatrany hatrany hampandroso hatrany araka ny teny hoe ho voninahitra Andriamanitra lehibe indrindra hampandroso zany voninahitra Andriamanitra hatrany hatrany io no hampandroso atsika io no hampandroso ny finoana io no hampandroso ny fianarana io no hampandroso ny fitaizana ny tanora io no hampandroso ny faritra sy Madagasikara zavatra tahaka an'izany fa raha tsy mibebaka atsika dinio fa zay olo sy mibebaka mety ho ratsy fiavara misy fanontaniana mety manetikitika ny mpiaino mopera hoe midika ve zany fa mety olo masina sa olo sambatra sa inona no azo iansona ny Lucien Botovasoa sa mbola faniriana ihany zay asoitsika mpanompon'Andriamanitra izy aloha mpanompon'Andriamanitra io olo io zay aloha tsy hailavana no hoe olo sambatra mendrika jaina olo masina atao ambony hotely ny fiangonana ho hilazan'izany andray andro ary tsika matoa fa hisy an'izany ary matoa ampanaovan'ny monseigneur ity fankalazana be ity ary matoa zany ampanaovan'ny fikaroana ohatran'izao dia mba io ny lalana ty tsika dirana fa amin'izao fotoana aloha lazainy ao antsika rehetrarehetra hoe mpanompon'Andriamanitra an'io olo io modèle ho atsika rehetra Graiser mopera inona no tokony atao amin'ny kristianina zany amin'izao raha mbola misy zavatra fantatra momba azy ny ainy taloha ataova-tsoratra na tantarao amin'ny mopera ataova-tsoratra mba ho raiketin'ny tantara dia ampidirantsika anatin'ny tantara fa indrindra raha misy fahasoavana azontsika avy amin'ny alalany na isehoany zany na fantatsika hoe miteny izy na tahaka an'izay ataovy soratra tantarao zay zavatra eo lazao soniavinao zaho no nazo fahasoavany tahaka an'izany atero aty amin'ny mon père na amin'ny monseigneur atero aty amin'ny père curé atero aty amin'ny père Alain aty amin'ny radio katolika zany tena komoko any tuléar zao lafsa fa mety izy atero amin'ny mon père zany dia angona reo zavatra ero sy teniko zany fa teny monseigneur tsika teny evekatsika tao mpiangonana itsika zay atero angona reo zavatra ireo ilaitsika haolo sambatra haolo masina azy ao amin'ny fiangonana ireo fanambarana témoignage zany avy amin'ny vahoaka io ka raha sy miesika ny olo hipetraka fotsiny eo amin'izao ny tantara fa raha miesika ny olo ho lasa lavitra ty midika zany mopera fa dia mbola mitohy zany ny fikaroana momba ny tompoko lay hatramin'izao mitohy mbola misy ny zavatra sy haiko sy haitsika mbola misy zavatra mampisalasala mbola misy zavatra mbola sy tena mazava mbola misy zavatra mety mbola sy voalazany olo tanteraka aloha fa amin'ny ankapobeny efa fantasa amin'ny ankapobeny efa fantasa efa tsy isalasala ntsony ny akamaroany zavatra ny tranga efa mazava
mbola misy ny hevi-diso mandehandeha mbola misy fieveran'ny olo hoe diso efa nikarokaroka efa navadibadika ambony sy ambany amin'ny lafiny maro efa maro ny olona notaniana na eto atoerana na atoeran-kafa na ny anala agny efa njerefaka ny boky rehetra efa mon père de Guise taloha efa nampanaoviny monseigneur Siloete i fikaroana be de ao ny archive ny témoignage ny tantaran'ny vadiny tompoko lahy tamin'izay sy ireo olo mbola velona tamin'izay hatramin'ny filohany antoko politika tonono eto soratanana soratran'ny mon père nalaina tamin'ny vavany Kasanga filohan'ny MDRM tamin'izany andro zany tamin'ny ampanjaka tamin'izany fotoana zany tamin'ny olo maro be tamin'ny olo nanatrika nahita maso nahafatesany Ramose efa atsoratra zany rehetra zany ka matokisanareo fa tsy hoela de hivoaka ny tena zavatra ka hisava ny tsao sy ny feo sy marina mbola misy ny fanarasian'olo mandrakizao misy eo sy hoela ho hita ny tena marina ary betsaka ny olona zay ny hoe nanao andrao nefa olo madio da za samy lazan'izay ka aza mitazona zay eritreritra tahaka an'izany fa de hoe finoana ny tondrany Ramose zany rehetra zany fitiavana ka fitiavana no ho fahasoavana ho atsika rehetra ka hampisava ny ahia sy ny zavatra maizina rehetra rehefa hiseho ny marina za milaza aminao efa mafaka matoko fa ho asambarana ho afaliana ho an'ity faritra ity ho an'ny olo sy ankanavaka ho an'ny rehetra ty tantara ty ho fahasoavana ho atsika lehibe ilaina ihany koa ve mon père tahaka an'le tantara teo ny anangonana an'ireo hira zay mety mampiavaka azy agnareo no anao an'izay agnareo aty amin'ny radio angony Ramose moa koa namorona hira mitovy amin'ny Majda François d'Assise mpamorona hira mahay muzika mahay hira mahay harmonie namorona hira maro mbola ao amin'ny olo be taloha ireo hira reo misy amin'ny teny latiny amin'ny teny gasy koa angony malaky reo hira reo atao atsoratra le tononkira eo de ampianaro ny tanora reo hira reo lova io harena io finoana io sady fitiavantsika azy misy arveny teny famaranana ito mpamarana sika an'izay fandarana be dia be zay mon père efa lafiny maro nijeresika amin'ity amaraparanantsika amin'ity fandarana ity de sy hitako zao ny ilazanazy merci fa efa be zay fa de aingany ka hody hafaliana zay alahelo taloha rehetra aingany ny olo nalahelo ny tomany gogogogo tamin'ny zavatra ny tranga ohatry ny vehivavy terabao dia faly izy rehefa misy olo teraka amin'izao tontolo izao fa Ramose teraka ny andandra ka aingany ka ho teraka ao amin'ny fiangonana koa olo masina zay de ho afaliana ho atsika rehetra sy ho rehareha ny ty faritra ity zay zavatra mampalahelo ny tranga tamin'izany satria fahasoavana ny zavatra rehetra tenin'ny Majda Augustin hoe fahasoavana ny zavatra rehetra hatramin'ny fahotana azy fahasoavana dia misaotra besaka nareo mon père indrindra anao mon père François Noiré zay avy lavitra sorana ihany koa anao mon père Gustave père François Noiré zay avy any Toliara nefa dia tonga ty vohipeno namelabelatra tamintsika an'izay fanadiadiana vitany teo zay ary dia makasitraka makatelina ihany koa ny mpiainy mafana fo izy moa ny fanentanana efa nentiny mon père teo zay ary dia manao velomana mon père mirary ihany koa mbola hiverina ty indray androany misaotra ny Emerson mbe misaotra anao zahay sy père Gustave misaotra ny mpiainy koa rehetra mirary soa be dia be ho anareo sy ho an'ny faritra matitany manontolo saotra